Kasika ny fampianarana tsy isy ny taona fotsy amin'ny taom-pianarana vaovao ity raha nambarany ministra ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Paul Rabary efa misy ny ezaka ataon'ny ministera namavianana ny fampidirana ny mpianatra amin'ity taom-pianarana 2024 2025 ity raha ny fanazavany hatrany. Tianareo ve misy ny taona fotsy nareo rehetrarehetra mpanao gazety nareo rehetrarehetra ny tokantrano any tianareo ve nisy ny taona fotsy eto Madagasikara angamba tsy misy raha aman-dreny maniry an'izany taona fotsy zany misy anefa ndian'olona raha nitsorona raha resaka syndicat anankiray no miresaka ny FRAM dia mbola azo leferina ihany fa misy andian'olona misy association tsy hidirany mihitsy amin'io fihetsiketsehany io satria fantatra ny tanjony dia ny anakorotana ministera dia ny anakorotana ny fiainam-pirenena dia anaovana fanonganam-panjakana vaovao indray ve zay ve ny tanjony ary fantatra ndre nareo mpanao gazety sasatsasa izy ambolona iza izy ambolona makary itsika ndre mifankafantatra eto daholo zany efa nirasera taminareo nalohana ny maha-ministra fantatra daholo ny éditorial nareo fa ny manahirana dia ity nasolo manahirana dia ity rariny ny fangatahany maître FRAM rehetra ny amin'ny fijerevana momba azy rariny fitoloma maître FRAM fa tsy rariny ny fiezahana andoro ny fiara ministera tsy rariny ny fiezahana andoro ny trano ministera fantatritsika izy nefa mpandoro ny zavatra dorana tsy efa ampy ny zavatra may hatram'izao mbola tsy tafatsangana inona nandorana pneu tamin'ny alatsinainy alohan'ny ministera efa fantatra fa nomena toerana malalaka tamin'ny alatsinainy ndre nomena toerana malalaka nandrisy herinandro izy nomena toerana malalaka dia aveo nomy tonga zareo ny latsinainy dia izy miditra anatin'le toerana izy indray manidy an'le toerana ngadanahany ivelany ary profon'izany tamin'ny alatsinainy io miarany fampidinika tamin'ny syndicat atao anatin'ny birao izahay dia gaga moa ny syndicat sasany zao le syndicat ny mpampianatra maly ihany koa tamin'ny zavatra ny siomany mbola niarany fampidinika tamin'ny syndicat ny ENS zay syndicat be dia be vondrona ny sortant ny ENS solitena ny fampiresaka hoe aiza ny anjaran'ny ENS ny recrutement io fa le izy mizanaka malagasy zanaovana azo atao otage zay fotsiny ihany. Monsieur le ministre, oui, ahoana zany hatrehan'ny ministera ny rentrée scolaire satria efa menacé zao le izy efa menacé izy andravany CP sy ny BBC dia mandray ny andraikindray izahay dia izay koa amin'izao fotoana izao mandray ny andraikinay mba hampisy ny rentrée scolaire indra amin'ny alalan'ny kit scolaire